Satol manolotra anao ireo amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Falina tompoko lasity vavy no iarabanantsika rehetra misotranao tsy misaraka aminay to amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'ny ity alina ity. Ao anatin'ny fandarana dia irizaritsaka momba ny fampianarana teny anglisy fantatritsika ihany ny mampiavaka ny professeur Jafofy ity manana n'ilay teknika fampianarana teny anglisy izay ataontsika hoe miavaka sady ahaizana amin'ny teny anglisy ao anatin'ny fotoana fohy izany hoe 4 ora monja na enandro monja dia aizantsika izay teny anglisy zay akoatran'izay ihany koa misy ny séminaire zay ho karakarainy mahakasika ny supra physique sy ny supra biologique. Miarabanao professeur ary manasanao androso anaty efitrano ary. Miarabanao professeur ary misaranao nanaiky nasain'ny fandarana indray ao amin'ity sabotsy alina ity. Faly miarabana Madagasikara dia indrindraindra ihany koa faly miaraban'ireo mpanaraka tsy saina tokantrano any amin'izao alina izao. Tsy makivy antsika professeur fa tsara foana no ampahafantaritsika ny mahakasika anao mialohan'ny idirana amin'ny ady hevitra zany satria maro zany ireo ataontsika hoe mety zao koa vao mety manaraka ny fandarana miaraka amin'ny professeur Jofify fantaritsika tsara fa ianao dia manana ny maripahaizana amin'ny teny anglisy raha ny marimarina kokoa zany dia manana n'ilay ataontsika hoe diplôme master degree in English language in Kenya na ihany koa zany ekivalao amin'ny maîtrise eto amintsika io maripahaizana amin'ny teny anglisy nananao io ary tany amin'ny firenena anglophone zay ny tenenako an'ilay hoe Kenya foana zany no nazonao izay maripahaizana zay raha ny marimarina kokoa midika zany fa 5 taona ianao no nandrato fianarana tany ka nahazo an'izay ataontsika hoe maripahaizana izay. Tsirarira tsy aritra ihany koa no ilazantsika fa i professeur Jofify dia efa nanao karazana fikarohana momba an'izay ataontsika hoe fifandraisana akaiky misy eo amin'ny anglisy sy ny teny malagasy zay teny misy ataontsika hoe fifamatorana akaiky nga raha reo tem-pirenena anankiroa reo indrindra fa eo amin'ny ataontsika hoe fitsipiky ny teny zany ho an'ny mpianatra moa dia mianatra an'izany atao hoe fitsipiky ny teny izany eo amin'ny fanonana ny teny anglisy sy ny teny malagasy. Akoatran'izay dia mpampianatra teny anglisy fantadaza ary mpisehatra amin'ny fanomezana séminaire maro samihafa ihany koa professeur Jofify mpanoratra boky ihany koa raha tsy ilaza zany tsika akoatran'ilay dictionnaire na ilay raiky bolana amin'ny teny malagasy makany amin'ny teny anglisy izay misy ilay teknika mpampianaranao antsoina hoe API na ny fanonana iraisam-pirenena ny teny anglisy rehetra zany izay ianao moa no anisan'ny hoe voalohany nitondra azy sy nivoy azy teto Madagasikara teto akoatran'izay ihany koa be ny avandresantsika teto ny boky ny fagagana ara scientifique ny boky supra physique ny boky supra biologie ary ny boky izay niranao tamin'ny Madagasikara Sunrise Madagascar Sunrise dia ny tetikady istomana mpividy BDB. Tsara ny manamarika ho an'ny mpanaraka antsika ihany koa amin'ity ality professeur Jofify fa ireo boky rehetra zay nosoratanao ireo sy ireo séminaire zay nomenao dia efa ataontsika hoe nanova fiainan'olona maromaro raha ny fijoroana vavombelona. Araka zany dia tena ataontsika hoe mankasika ny ezaka ataon'ny professeur Jofify zay indrindra no nanasananao indray zany ho amin'ity alina ity zay mahaliana ihany koa ny fampizarana ireo vokatra maro samihafa ifampizarana ny mpiarabelona sy ny mpanaraka ny fandarana zay ngamba ny fampidirana foy professeur asa mino fa mety tsy misy fanamariana antsony ngamba fa tonga dia hiditra avy hatrany ny teny anglisy ngamba aloha no resantsika voalohany satria io le mampiavaka anao ao anatin'ny 4 ora na 9 andro monja mahitsy ny fantanitsika professeur Jofify fa maninona no mianatra sy tokony mahay teny anglisy aloha
ny olona anankiray na ny hoe ny malagasy anankiray professeur Joe Fifty ka afahantsika miresaka an'izany androany tsy ampingany teny malagasy tsy ampingany teny frantsay izay efa hainy malagasy androantsika miresaka eo misaotra tompoko amin'izay fanontanian'izay malagasy ary satria tena manitikitika ny aina tokantrano tokoa zany hoe ngamo tsy ampy ny teny malagasy sy ny fahaizana teny frantsay dia tiako zany manamarika na Madagasikara fa tsara ny hoe mahay teny malagasy satria teny reny zany izy io teny razantsika izay efa neraserahantsika isan'andro san'andro dia tsara ihany koa nefa no mahay teny vahiny efa betsaka ihany koa amintsika na Madagasikara no mahay miteny frantsay dia efa anisan'ny zava-dehibe zany fa eto zany zao le hoe tiana songanina manokana zany hoe araky ny fanontaniana Madagasikara teo hoe ilaina ve ny mianatra teny anglisy fa maninona mianatra teny anglisy dia tsotra be mivaly na Madagasikara raha ohatra hoe horaisina zany isam-batan'olona rehefa amin'izao fotoana zao moa zany zao rehefa misy an'ireny tolo-trasa sy ny zavatra maro samihafa ireny zany na Madagasikara dia zao rehefa ny ao anatin'ireny tolo-trasa sy ny asa rehetrarehetra ireny zany dia zao raha vao mahay miteny anglisy zany ny olona anankiray dia tonga dia efa ohatry ny hoe ato zany ny zavatra anankiray zany hoe efa tombontsoa azo le olona anankiray zany iny raha vao mahay miteny anglisy izy dia ny dikan'izay zany mba azahoanao an'izay tombontsoa zay dia tsara zany ny olona anankiray na Madagasikara mianatra teny anglisy dia eo ihany koa zany tokony mahay an'ilay teny anglisy izy zany dia manaraka an'izay ihany koa na Madagasikara raha ohatra hoe horaisitsika amin'ny niveau an'ny firenena indray zany ohatra hoe ny niveau national indray zany dia tena ilain'ny firenena tokoa zany izy io na Madagasikara satria mantsy araky ny fikarohana sy ny fanadihadiana nataon'ny tahirim-bola iraisam-pirenena tamin'ity taona 2023 ity zany dia zao anisan'ireo firenena sangany zany aty Afrika zany dia ny firenena anglophone raha isitsika ohatra fotsiny zany zao na Madagasikara misy an'ilay firenena anankiray mety efa betsaka tsy ana tokantrano no mahafantatra anazy Tanzanie dia misy ihany koa Kenya dia misy ihany koa Ghana misy Afrique du Sud misy Nigeria ireo firenena anankidimy dia misy ihany koa zany Egypte ireo firenena enina ireo dia indrindra koa zany Rwanda ireo firenena ireo zany na Madagasikara dia araky ny fanadihadiana nataon'ny tahirim-bola iraisam-pirenena tamin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ty mety betsaka tsika ny atokantrano any no mahafantatra an'izay dia ny firenena anglophone zany dia anisan'ireo firenena manan-karena indrindra aty Afrika reny zany le niteneniko teo hoe Tanzanie, Kenya, Ghana, Afrique du Sud, Nigeria, Egypte rery ihany ngamba mety hoe tsy anglophone amin'ireo nefa araky ny fanadihadiana ihany koa dia ny Egyptiana ihany koa efa maro be miteny anglisy any amin'izareo any dikan'izay zany na Madagasikara dia zao rehefa te handroso zany ny firenena anankiray dia tokony mila zany mahay miteny anglisy zany ny mponina ao anatiny eo dia izay indrindra moa zany na Madagasikara mba hifampizarana ny olona zany izay iliana hoe atao inona tokoa moa zany le teny anglisy io zany zao raha ohatra hoe ny olona anankiray isam-batan'olona zany dia tena atoina tombontsoa fa raha ohatra indray hoe raha isitsika amin'ny firenena ray manontolo mihitsy zany dia tena mampivoatra be izy io satria mantsy araky le nitenenitsika ireny foana na Madagasikara hoe olona 2 milliards no miteny anglisy eto ambonin'ny tany zany hoe amin'ireo olona be dia be ireo zany raha vao fantany fotsiny ianao hoe maro ny olona miteny anglisy eo amin'ny firenena anankiray dia tonga dia mirohatra mampiasa vola zany ireo olona ireo dia ny dikan'izay zany anisan'ny tena hoe mampandroso ny firenena zany ny fahaizana teny anglisy satria raha raisitsika ny zao na Madagasikara ohatra hoe ny anglophone na ohatra ny francophone zany mety hoe vitsivitsy zany ny tena hoe olona mpanambola be satria mantsy amin'izao zao na ohatra raha hoe ny olona manan-karena indrindra ty Afrika zao misy an'ilay hoe Ali Konda Kote io zany nigériane izy io any amin'ny 10 milliards de dollars any ny volany zany hoe izy io zany anglophone ihany koa zany hoe ny toetsaina anglophone zany tena hafa mihitsy dia ny dikan'izay zany mila zany tsika mamboly an'izay hoe teny pirenena teny anglisy zay mba iarahan'ny malagasy rehetra zany mba mahay izy zay na Madagasikara dia avy eo mba miara mivoatra zany tsika rehetrarehetra satria hafa mihitsy zany ny toetsaina olona anglophone na Madagasikara akoatra le Egyptiana teo ihany satria ny Egypte zao arabo ny tena fiteny zareo fa maro be ihany koa zany ny olona zany any amin'izareo any no miteny anglisy dia zay zany mba hifampizarana foana nytony hoe mba tokony mila mahay miteny anglisy tsika any am-pianarana any moa zany efa mifanjakana dia efa mba misy an'ireny fandaharany ireny fa
de zay moa zany de misy antolo le mba ataony teny tony de efa mba maro ihany koa na Madagasikara ny tena mba hoe mba nahita sitaka tamin'ny tony de zay le mba hoe antony mba hifampizarahana foana zany raha voatra hoe manasy na Madagasikara de mba mifampizara foana hoe mba atao inona marina raha moa ty teny anglisy ty zay ngamba ny tena hoe mba tiako namalina kely ana Madagasikara hoe fa maninona ny tsy maintsy mianatra teny anglisy de maninona ihany koa ny tsy maintsy mahay miteny anglisy. Zay ny tenako hoe manampahaizana momba an'izay teny anglisy zay no professeur Jofifty raha sitraka ao ary mety mba afaka lazainao eto amin'ny fandarantsika ve la hitantsika hoe teknika entina ampianarana ny olona miteny anglisy zany ao anatin'ilay 4 ora na hoe 1 andro monja fa maninona zany no tsy amam-bolana na amantaona ohatran'ireo karazana toeram-pampianarana sy toeram-piofanana maro samihafa izay fianarana teny anglisy zay ny ilazantsika foana da tena mamera foana sao de tafiditra anatina isaka dokam-barotra fotsiny tsika totrany hoe tsy mampahay akory kanefa hoe zay fotsiny isotomana an'le olona zany na ho an'ny mpivarotra moa de isotomana kilina fotsiny professeur Jofifty. Ya sotra tompoko amin'izay fanontaniana izay tsotra be mivalina izay na Madagasikara satria ireto moa zany zao misy teknika izay hifampizarana ny tokantrano any hoe inona tokoa moa zany zao ilay teknika zany hifampizarana ny olona any tokantrano any hoe ahoana tokoa zany no ahaizana le miteny anglisy ao anatin'ny 4 ora de hojerentsika kely na Madagasikara ny eo amin'ny fahitalavitra ao zany mahakasika an'ireo teknika zany izay ahaizana miteny anglisy zany ao anatin'ny 4 ora na 9 andro monja araka ny teneninao teo. Voalohany indrindra aloha zany le IVP izay hitantsika eo amin'ny fahitalavitra eo zany le izy io IVP io zany zao de misy an'le hoe Idiomatic Vocabulary Phonetics zany hoe ireo zany zao le ahaizana miaino sy le ahaizana manoratra de ohatra fotsiny zany zao tsika na Madagasikara miteny fotsiny zany araka le hitantsika eo amin'ny fahitalavitra eo hoe monina eto andrenivohitra ao zay zany zao le tianao tenenina miteny anglisy de ahoana zany no hitenenanao an'izay de mila mahay an'le IVP zany ny olona anankiray de iny zany zao de hoe I live in the capital zany hoe tsotra be zany hoe monina eto andrenivohitra ao I live in the capital de manaraka an'izay ihany koa zany zao ohatra ianao zany te hiteny hoe miala ny trandro zareo de ahoana indray fomba tonga de hitenenana an'izany amin'ny teny anglisy de hoe they'll live home de eo ihany koa zany zao araka hitantsika eo amin'ny fahitalavitra eo ihany le hoe mivantana ny fampisehoana de hoe the show is live de izay zany zao na Madagasikara rehefa mahay an'le IVP le hoe Idiomatic Vocabulary Phonetics zany olona anankiray de afaka miresaka izy zany de manana an'le hoe tsy misalasala izy zany tsy misy ay zany eo amin'ny fahaizany teny anglisy de raha jerentsika zao na Madagasikara soatsiana tokantrano any misy teny anankitelo zao reo ohatrany somary mitovitovy zany ny fanoratana anazy na ihany koa fanonana anazy misy zao le voalohany hoe I live in the capital iny zany zao le hoe live de hitantsika eo zany zao le fomba fanonana anazy de iny zany zao le hoe phonetics de iny zany zao ny dikan'iny de hoe monina na mipetraka de le faharoa indray zany ohatrany mitovitovy an'izay ihany koa le hoe miala ny trano zareo de misy an'le hoe they'll live home de iny zany zao misy an'le hoe live de ny fomba fanonana an'io indray zany zao de hoe live ny dikan'io zany de hoe miala de manaraka indray ny farany zany zao de misy an'le hoe live le live indray zany zao de hoe mivantana de reo anankitelo reo zany zao tsy hainao zany manavaka an'ireo raha tsy hoe mahay an'le phonetika zany de zay le misy an'le phonetics de raha vao mahay an'io phonetika io zany ny olona de hainy manonona daholo na Madagasikara soatsy any tokantrano ny teny anglisy rehetra de zay aloha zany zao anisan'le teknika voalohany de misy an'le faharoa indray zany hitantsika eo amin'ny fahitalavitra eo ihany le izy misy an'le hoe RIS izy io indray zany ny fanalavana azy de hoe rhythm intonation stress de reo indray zany zao na Madagasikara de misy an'le hoe raha isika ihany zany zao le fihazanteny teo ambony teo misy le hoe I live in the capital ny asiana tsindrim-peo indray zany de hoe live de ny hoe capital de mahazo zany tsika hoe I live in the capital de manaraka indray misy an'le hoe they'll live home iny indray zany zao ny asiana tsindrim-peo de misy an'le hoe live na home misy an'ireo le fantsipihan'ireo zany eo amin'ny fahitalavitra eo de manaraka moa zany misy an'le hoe our show is live de iny indray zany zao hoe mivantana ny fampisehoana de le show sy ny live indray zany no misy an'le tsindrim-peo de raha vao mahazo an'ireo teknika anankiroa zany ny olona izay manatrika an'le fampianarana na Madagasikara de zao tena possible mihitsy ary efa maro ihany koa zany ny olona mba hisitraka an'izay de tena possible mihitsy zany ny olona anankiray
iray afaka miteny anglisy, afaka miaino, afaka manoratra na mbola tsy mahay mihitsy ary na ihany ko efa mahay kely satria zay mihitsy moa zany tena hoe fototry reto teknika zany ahaizana miteny anglisy ao anatin'ny enina amby telopolo reto na Madagasikara. De izy io ihany koa zany tsy hoe ny tenako zany no namorona ny teknika fa misy le hoe Dr Lawrence Howard izy iny ihany koa zany na Madagasikara manampahaizana momba ny teny izy iny de nanao fikarohana izy hoe ahoana zany no tena hoe ahaizan'ny olona tsy miteny anglisy mba ahafahany miteny anglisy amin'ny fotoana fohy. De io le teknika io zany zao ny tena hoe anisan'ny mahomby indrindra satria mantsy any amin'ny anjerimanontolo zany tamin'izay nianatra tamin'izany fotoana zany dia maro be zany ireo teknika ahaizana zany miteny anglisy fa neny Lawrence Howard zany tena hoe anisan'ny mahomby indrindra. De zay moa zany mba tena hoe ifampizarako amin'ny olona na Madagasikara de ny tena hoe mampiavaka an'io teknika ao anatin'ny enina amby telopolo ihany koa zany de zao raha vao mahazo an'io ny olona na Madagasikara dia maharitra de maharitra ny fahaizany teny anglisy zany hoe hoentiny mandritra ny fiainana mihitsy zany ny fahaizana teny anglisy raha vao mahazo an'ireo teknika ireo. De manaraka an'izay ihany koa rehefa atao any kajikajy na Madagasikara de zao hoe mety eo amin'ny 2 volana eo ihany zany ny hoe faharetan'izy io fa araky ny torohevitry Dr Lawrence Howard de ozy izy hoe rehefa mianatra teny anglisy zany araky ny torohevitra de zao aleo zany manana ora be deaibe ao anatin'ny ray andro toy izay hoe ora kely ohatra hoe adiny ray fotsiny na adiny ray sasany ny anananao ray andro de tsy de misy fiatraikany loatra zay satria araky ny teneniny hoe azo ampitaina mihitsy ozy izy zany ny olona anankiray hoe mianatra teny anglisy mandritry ny adiny enina ao anatin'ny ray andro sy ny hoe olona anankiray mianatra adiny ray na adiny ray sasany fotsiny tena misy fahasamihafany be zany. De zay zany ny tena hoe torohevitry Dr Lawrence Howard hoe tsara ozy izy de manana ora maro zany ao anatin'ny ray andro ianarana teny anglisy. De manaraka niny ihany koa zany na Madagasikara rehefa mahazo an'io teknika io ihany koa zany ny olona dia manana le atao hoe automatism na ihany koa hoe spontaneity zany hoe afaka zany ianao tsy misalasala zany ianao rehefa miresaka ohatrany hoe misosa fotsiny ohatrany mandeha ho azy fotsiny zany le fahaizanao teny anglisy satria ireo le IVP RIS reo zany na Madagasikara so tsy any atokatrano any de tena efikasy ary tena mahomby be tokoa zany izy ireo satria efa mba maro ny olona nahita tombontsoa zany mahakasika an'ireo de zay no anetanako atsika foana hoe rehefa te hianatra teny anglisy de ireo zany ny tena hoe anisan'ny teknika mahomby indrindra zany de mba ifampizarana amin'ny olona moa zany le izy na Madagasikara. Inona no mety ataontsika hoe mampiavaka ny professeur Tsofifty raha ohatra ka oharina amin'ireo mpampianatra teny anglisy amin'izao fotoana zao zany raha tsy laza fotsiny tsika ho an'ireo ito andrenivohitra zay anisan'ny tena maro be mihitsy professeur. Misaotra betsaka amin'izay fanontaniana izay na Madagasikara satria mantsy araky ny fampidirana nataonao teny aloha teny de hoe manampahaizana momba ny teny anglisy nianatra momba ny teny anglisy de izay indrindra na Madagasikara mba tena hoe ampanetretena mba anisan'izany mampiavaka ny tena zany amin'ireo mpampianatra teny anglisy izay tena mahafinaritra satria le tanjona ane zany na Madagasikara de zao hoe mba ho betsaka zany ny olona mahay miteny anglisy zany eto Madagasikara de mba betsaka ihany koa zany ireo olona tonga ampiasa ny volana eto Madagasikara de mandroso le firenena de ny dikan'izay zany efa mahafinaritra be zany satria efa mba betsaka ny olona liana amin'ny teny anglisy efa betsaka ihany koa zany mpampianatra teny anglisy fa mba hoe mampiavaka ny tena zany ampanetretena de zao mba nandalina kely mahakasika an'izany teny anglisy zany ny tena satria mantsy na Madagasikara tena sarotra de sarotra zany hoe mampiteny olona mbola tsy mahay miteny anglisy zany raha tsy manana le teknika ianao na ihany koa raha tsy nandalina manokana momba ny teny anglisy ianao zany de sarotra de izay zany tena hoe ampanetretena ny ilazany tena fa mba nandalina teny anglisy zany tena de mba ifampizarana le izy satria raha tsy mahay an'le teknika zany ianao de somary sarosarotra no ahaizana an'izany hoe teny anglisy ao anatin'ny enina amby telopolo ora de zay ny tena hoe mba mampiavaka ny tena zany le mba maro pahaizana kely mba nanana ny tena zany de mba ifampizarana ho amin'ny olona zay liana amin'le teny anglisy na Madagasikara. Misy resaka andesan'ny professeur Tsofifty teo ny amin'ny hoe saika firenena
manakarena avokoa ireo firenena amin'ny teny anglisy na ny anglophone zany resantsika tsika zany zao raha mahita ny fanadiadiana dia mahita hatrany amin'ny atao hoe 2 milliards na 2 milliards any hoany ny olona zay miteny anglisy manerana n'izao tontolo zao professeur Rofifty ka ianao zao mampianatra teny anglisy teny anglisina zany ity le ampianarinao ty tompoko misaotra tompoko amin'izay zany hoe teny anglisy zay ifampizarako amin'ny olona moa zany na Madagasikara dia standard English zany fiantsoana anazy standard English zany hoe teny anglisy iraisan'izao tontolo zao zany satria mantsy teny anglisy io na Madagasikara tena mivelatra be mihitsy izy io hoe satria mantsy raha raisitsika zao reo firenena le hoe anisan'ny tena hoe niarikarena faobe an'izao ireo zany tena hoe nitombo be mihitsy dia raha ohatra ianao zany zao miresaka an'izany hoe olona avy any Tanzania zany hafa zany ny fomba ny accent zany olona avy any Tanzania zany dia ohatran'izay ihany koa ny olona avy any Kenya izay tany moa ny tena nandrato fianarana na Madagasikara dia eo ihany koa zany raha tafaresaka amin'izany olona avy any Ghana zany na tafaresaka amin'ny olona avy any Afrique du Sud na avy any Nigeria dia samy hafa daholo zany ny accent ireo olona ireo dia zay zany hoe ny teny anglisy zany tsy voafaritry ny firenena anankiray na hoe vondron'olona vondrom-pirenena anankiray fa tena mivelatra be izy io dia zay zany tena hoe ifampizarako ny olona an'izy ity zany na Madagasikara dia misy an'ilay hoe standard English zany hoe teny anglisy zany iraisan'izao tontolo zao dia raha vao mahay an'io ny olona zany na iza zany miresaka aminazy dia azony na ihany koa ny olona iny zany miresaka amin'le olona izay mianatra nyty teny anglisy ty dia mahazo ihany koa dia rehefa miresaka ihany koa olo io dia azon'le olona izay mifampiresaka aminazy dia zay zany tena mahazava-dehibe an'ity teknika izay ifampizarako amin'ny olona ity na Madagasikara dia le teny anglisy zany araka ny teny antsika dia hoe standard English zany no ifampizarana zany mandritra an'ilay 9 orana 9 andro monja na Madagasikara. Professeur Rofifty karazana tsiatra kely mety efa nisy olona ve professeur tena hoe tsy nahay teny anglisy mihitsy fitsosika débutant mihitsy zany atan'izay teny anglisy zay kanefa nampianarinao nampiatra n'ity teknika zay noentinao rehetrarehetra teo ty tena nahay teny anglisy tena afaka miresaka amin'ny teny anglisy tena mahazo ny teny anglisy raha ohatra ka mijovavolombelona kely mihitsy zany professeur misaotra na Madagasikara amin'izay fanontaniana izay satria tena mila tokotokoa zany ny olona manaraka tsena tokantrano ny amin'izao alina izao hoe araka le fanontaniana Madagasikara tery ambony tery le hoe sao dia lasa dokam-barotra fotsiny le izy dia tena efa maro be araka ny teneniko teo hoe efa maro be ireo olona zany nandalo zany tamin'io fampianarana 9 ora ahaizana amin'ny teny anglisy io tsy ho voatanisa eto moa zany izy ireo na Madagasikara efa tena maro be fa mianitro manokana eto fotsiny zany reny mpianakaviana anankiray zany izy io ny zanany moa zany na Madagasikara dia mianatra amin'ireny école expression anglaise reny zany hoe mianatra teny anglisy zany eny amin'ireny école reny maro moa zany izy reny eto an-drenivohitra zany dia io reny mpianakaviana io zany sarotra aminazy mihitsy zany le miresaka amin'le zanany satria ny zanany zany avy any ampianarana dia efa tonga dia miteny anglisy dia le reny mpianakaviana zany ohatrany hoe somary hoe inona ary zany zavatra tenen'le zanako zany dia nanatrika tao zany io reny mpianakaviana na Madagasikara dia rehefa vita zany ilay fampianarana tao anatin'ny 9 andro dia tena nankasitraka izy satria mantsy mandeha le fampianarana isanandro isanandro dia tonga dia efa misy pratika dia efa tonga dia misy an'ireo le teknika rehetrarehetra izay mahakasika an'izay dia lasa me manomboka zany izy io na Madagasikara manomboka me miresaka amin'le zanany manomboka me miresaka amin'le zanany dia manomboka azony zany le zavatra tenen'le zanany dia manomboka miresaka zany miresaka amin'le zanany zany le rem-pianakaviana ao an-trano dia tena faly dia faly na Madagasikara le rem-pianakaviana io dikan'izay zany na Madagasikara izy zany azo lazaina hoe mbola tsy nahay teny anglisy satria mety hoe nahay ihany koa fa mety hoe tany ampianarana tany dia mety hoe adinona ohatran'izany dia reny olona ireny zany be dia be ny olona zany efa tena hoe mba nankasitraka ny tena tamin'izy ity dia tena hoe nivoatra zany ny fahaizan'ny teny anglisy na Madagasikara dia zay ny tena mampihetsi-po hoe reny olona rehetrarehetra ireny na mbola tsy mahay mihitsy aza le olona zany ka manaraka an'izy ity na Madagasikara dia tena azo antoka fa rehefa vita le 9 andro na le 9 ora zany hianarana dia tena mahay miteny anglisy zany ireo olona ireo zany hoe afaka miresaka dia eo ihany koa zany le olona izay miresaka ihany koa dia
afaka manoratra ihany koa izy afaka mianatra ny teny anglisy satria mitadasika be ny teny anglisy dia zay foana zany mba hoe hifampizarahany tena zany amin'ny olona zay linan'le izy satria tena mahomby dia mahomby tokoa zany izy tia na Madagasikara. Raha tsiraky professeur satria mbola resaka ny lycée minutes tsika mba afaka omenao aloha ny karazana tetiandro asa daty hoe oviana zany mba misy fampianarana anty teny anglisy ao anatiny 4 ora na 9 andro monja ity ny saram-pianarana ihany koa mba tsara iomanan'ny olona ao anatin'izany rehetrarehetra zany sy ny toerana ny laharan'ny taripimotsy atintsika foana. Ya zany hoe zay mihitsy mosina Madagasikara ny tena hoe andrasan'ny mpanaraka tsy any atokantrano any amin'izao alina izao. Voalohany indrindra aloha zany ny daty fidirana amin'ity fampianarana amin'ny teny anglisy ao anatin'ny 30 ora na 9 andro monja ity dia manomboka ny alatsinainy 22 volana May izao ary mifarana ny sabotsy 17 volana May zao zany hoe feno de feno zany le eninandro dia ny ora fianarana zany ny maraina miditra amin'ny 9 dia mirava amin'ny 12 dia somary maka pause na hoe break moa zany amin'ny teny anglisy dia miditra indray amin'ny 2 dia mirava amin'ny 4 dia feno tanteraka zany le adiny 9 isanandro dia ny saram-pidirana moa zany na Madagasikara mahakasika an'ity fianarana amin'ny teny anglisy ity dia 5,000 750,000 francs zany raha manoratra anarana zany isika ny tokantrano any manomboka ny alatsinainy 15 volana May izao ka hatramin'ny alarobia 17 volana May zao zany raha ao anatin'ireo daty ireo zany no misoratra anarana ny olona dia 5,000 750,000 francs zany ny saram-pidirana alohany fa raha ao arinan'ireo daty ireo kosa zany hoe raha ao arinan'ny alarobia 17 volana May zany vao misoratra anarana tsy dia lasa 1,500,000 francs zany ny saram-pidirana zany na ny saram-pianarana. Toerana anaovana n'io fampianarana io moa zany na Madagasikara araka ny mahazatra dia eny Andavamamba ampitan'ny Accès Bank. Voafetra dia voafetra moa zany ny toerana dia ny olona ihany koa na Madagasikara dia tokony mitondra cahier stylo. Ny laharan-tarobia zany afaka hifandraisana dia ny 034 89 217 60 ny ihany koa ny 033 08 807 29 ho antsika manaraka amin'ny fahitalavitra moa zany dia efa hitantsika eo amin'ny fahitalavitra eo zany ireo laharan-tarobia ireo dia anentanako antsika hoe raha te hiteny anglisy zany ianao amin'ny fotoana fohy dia tsara ho antsika zany izy ity satria ny tena mba nandalina an'izany teny anglisy zany dia betsaka ny zavatra azo hifampizarana zany mandritra an'ireo fotoan'ireo. Professeur Jean 50 séminaire ihany koa anisan'ny horesantsika ho amin'ity ala ity ny supraphysique nga maloha no anomboantsika anazy avy hatrany ka matonga dia fanontaniana hoe inona ny antsona hoe supraphysique satria mbola maromaro ngamba mety tsy mahafantatra professeur 50 manaraka antsika ho amin'ity ala ity na dia efa betsaka ihany koa aza no mety hoe efa mba naheno azany supraphysique sa misaotra tompoko zany hoe le supraphysique zany tsotra be na Madagasikara satria misy teny anankiroa moa zany eo efa betsaka ny olona mahalala an'izy ity fa araka ny teny hoe mbola betsaka ihany koa zany mety mbola maro ihany koa zany ireo vao vao manaraka amin'ny fandarantsika dia mety hoe inona marina raha moa zany izany supraphysique izany dia ireo teny anankiroa misy teny anankiroa moa zany ao anatiny eo zany na Madagasikara dia hoe supra de physique ilay supra moa zany araka ny efa betsaka mahafantatra an'izy io ny supra zany dia hoe mihoatra nohon'ny dia amin'ny teny anglisy moa zany izy dia greater than na ihany koa hoe beyond dia ilay physique indray na Madagasikara fianarana mahakasika ny tontolo manodidina zany izy io dia ny manam-pahaizana zany noho ny fijereny an'ireo manodidina ny zavatra rehetra manodidina izay manodidina ny olombelona eo zany dia mamorona lalàna izy ireny dia ohatran'ireny le hitantsika hoe loi de la pesanteur poussée d'Archimède théorème de Pythagore reny zany amin'ny alalan'ny fijerena ny zavatra manodidina zany dia mamorona formule zany izy ireny dia anarantsika any ampianarana any dia ho antsika sarambabem-bahoaka izy ireny dia izy ity ihany koa zany na Madagasikara tsy hoe ny tenako namorona an'izy ity fa mba nisy séminaire zay zany tany ivelan'ny tany natrehan'ny teny izy io dia mba nahazo an'itony fahalalana itony dia mba hifampizarana le izy satria mba efa nety tamin'ny tena le izy sy ny olona akaiky dia mba zareo mihitsy moa zany mba nandrisika hoe tsy mba azo hifampizarana ve izy ity monsieur Jo satria mba afaka ihany koa zany hoe mba mety ahasoa amin'ny mpiarabelona dia zay indrindra moa zany ny tena hoe mba hifampizarana tena zany amin'itony siansa zany momba ny supraphysique itony izy io moa zany dia siansa ahatonga ny olona zany manampy ny olona aloha zany izy io ahafahany mampitombo avy roa eny na avy telo ny vola miditra eo aminy zany na Madagasikara sy ho antsika any atokantrano any
de amin'ny alalan'ireo zany a no ahafahana amin'ny alalan'le suprafizika zany a no ahafahana hoe ohatra ny ahoana zany lay teknika scientifika ahafahana mampitombo ny vola zany a hatramin'ny avotelo eny a izay vola miditra eo amin'ny olona anankiray namana Gasikara. Raha ohatra ka hoe manatrika n'ilay séminaire izay karakarainao ty séminaire supra physique ty professeur Tsofifty zany ny olona anankiray supraphysique moa izay ambaranao fa hoe manampy ny olona anankiray zany ampitombo ny vola miditra hatrany amin'ny avotelo eny ao aminy zany a inona marina mety ataontsika hoe mahasamihafa tsy hoe mahasamihafa zany ny mahasiansy satria resaka vola miditra ilay izy inona ny tena mahasiansy an'ity supra physique ity satria izay mihitsy no tena hoe andrasan'ny olona any atokantrano amin'izao aly zao mba tsy ho lasa hoe théorie fotsiny na hoe resaka fotsiny ny zavatra resantsika to professeur Tsofifty. Misaotra tompoko zany hoe tsotra be le izy namana Gasikara zany hoe ity supraphysique ity zany araka le nitenentsika teo dia siansa zany izy io ahafahan'ny olona anankiray na hoe manampy ny olona anankiray zany mampitombo hatramin'ny avotelo eny na ny vola miditra zany eo am-pialantanany. Ny tena mahasiansan'izy ity namana Gasikara dia zao zany hoe ny olona izay manatrika an'ity izay foana moa zany no tombontsoa ho azon'ireo olona nanatra an'izy ity satria tena misy vidéo mihitsy namana Gasikara zany izay arahana de misy proof mihitsy zany hoe ohatra ny ahoana tokoa zany mahasiansan'izy ity de le vidéo moa zany ny tena mampiseho an'l'izy eo ohatran'izao zany no le supraphysique le hoe mifototra amin'ny fizika mantsy izy io ny ifandraisan'ny fizika tsy mivola de zay zany tena hoe antony mampiavaka an'izy ity ary tena siansa mihitsy izy io satria mantsy zao rehefa le mijery an'io zany tsika sy le fanazavana izay atoko mandritra le séminaire namana Gasikara de zao misy an'le ataontsika hoe pathos io pathos io zany na ihany koa le hoe attracting characteristics zany hoe izy io zany de misy an'le hoe ny fo sy ny vava dia manana toetra misintona zay zany le ataontsika hoe attracting characteristics amin'ny teny anglisy moa zany le izy zany hoe ny fo sy ny vava miaraka zany de manana toetra misintona de tonga de efa hita ao anatin'le vidéo le izy satria eny atoerana moa zany namana Gasikara tsy de misy hoe laboratoire na ohatran'izany fa vidéo zany no arahana zany mandritra le séminaire de misy ihany koa le ataontsika hoe ophtalmonda io ophtalmonda io ihany koa zany namana Gasikara dia manamarika zany fa izao ny maso zany dia manana le atao hoe solidifying characteristics zany hoe manana lay toetra mampivaingana dia ny fitambaran'ireo anankiroa reo misy an'le hoe pathos zany sy le hoe ophtalmonda io zany rehefa jerenao anatin'le vidéo izy reo ary ny tsara ihany koa manamarika namana Gasikara fa olona efa manana ino izy teo manampahaizana momba ny fizika ihany koa nefa maro nanaraka an'izy ity namana Gasikara de tena afa-po zareo satria any amin'ny anjery manontolo zany ianao mianatra fizika fa tsy anarana le hoe ahoana moa zany no ifandraisan'ny vola sy ny fizika izay ianarana any amin'ireny toeram-pianarana maro samihafa ireny de zay zany tena mampiavaka an'izy ity de zareo reny moa zany namana Gasikara rehefa tena farany le séminaire de tena nankasitraka de tena nankasitraka zareo hoe zavatra vaovao tamby zareo zany le izy satria hoe ay ve ny fizika izay nianarana any amin'ny anjery manontolo moa satria misy ifandraisany be amin'izay zany ity zavatra ifampizarako amin'ny olona ity de hoe ay ve tena zava-baovao tokoa le hoe ny fizika zany de misy ifandraisany amin'ny vola le izy de tena nankasitraka zany le n'olo reny namana Gasikara rehefa tena maro zareo reny de zay zany le hoe tena siansy izy io satria tena misy proof mihitsy zany izay hita amin'le vidéo moa zany de reo expérience an'ireo manampahaizan'ireo zany de zay zany avero kely ihany hoe ny fo sy ny vava zany dia manana toetra misintona iny zany le hoe attracting characteristics na ihany koa ilay ataontsika hoe ny maso dia manana ihany koa zany ilay toetra hoe misintona de indray zany zao le solidifying characteristics de rehefa mahazo an'ireo teknika ireo zany le olona namana Gasikara dia afaka mampitombo avy eny na avy telo eny mihitsy zany ny vola miditra eo aminy de tsara ho mariana kely namana Gasikara fa zao izy ity zany zao tsy resaka hoe fikarohana be eo zany nanao an'izy ity fa izy tony zany zao efa fikarohan'ireo manampahaizana efa antaona maro de ifampizarana ho an'ny saram-babem-bahoaka ohatra tsika any atokantrano any zany zao le izy de aveo mampiatra fotsiny satria zavatra efa ny fikarohana nataony zareo efa ataona maro le izy de ny antony ny ataontsika saram-babem-bahoaka fotsiny zany de zao mampiatra le izy de io le mba ifampizarako amin'ny olona hoe ohatran'izao zany mba
ahafahana mampitombo an'izay hoe avy 3 eny zany na avy 2 eny ny vola miditra eo amin'ny fiainana andavanandro satria efa mba nahampiariny tena le izy a dia mba nahita vokatra dia mba tsara le mifampisara zavatra tsara na managasi tsara zany eo amin'ny fiainana andavanandro. Professeur Tsofifty mino an'le fanazavana tsy karazana ohatrany hoe mampirisika ny olona okamo sy tsy asa intsony ve ty le séminaire supraphysique zay zarainao ny mpanaraka ny any amin'ny fandara amity ny antony mantsy de ohatra zao misy olona zany zao ohatra hoe manaraka séminaire izy de raha misy vola miditra ho aminy zany de tonga de ampitomboko 3 eny ampitomboko 4 eny 10 eny 10 eny tya de tsy miasa tsony ny dikan'izay so de mba azonao azavaina kely zay satria ilain'ny mpanaraka fandarantsika ngamba azo alisy ya misaotra petsaka na malagasy tsara am'izay fanontana satria tena manitikitika tokoa zany hoe ahoana tokoa moa zany lasa mahatonga ny olona zany tsy te hiasa intsony satria mety hoe manao ariary zato ampandrina ihany koa zany le olona na malagasy tsara sy ohatry any atokantrano any de zao ny tena hoe torohevitr'ireo le izay nanao fikaroana momba nyity supraphysique ty zany de zao hoe tsara zany ny olona efa manana fidiram-bola zany no tena hoe tsara zany manatrika an'ity séminaire ity na malagasy tsara satria raha olona mbola tsy manana fidiram-bola aloha zany de somary sarotsarotra zany no anakatra an'izy ity zany satria ianao ara moa zany mbola tsy manana vola izay miditra aminao zany eo amin'ny fiainana andavanandro de ny tsara zany olona na izy manana fidiram-bola antonasa na ihany koa zany izy misy activité zany idiran'ny vola eo amin'ny fiainana andavanandro ny tena tsara manaraka an'izy ity satria zay mihitsy zany ny tena torohevitr'ireo manam-pahaizana ireo dia izany akory na managasi raha tsy manakana hoe na ohatra ianao zany mbola tsisy vola miditra de afaka hoe tonga ianao zany mba manana le expérience zany hoe ohatran'izao ka ile izy fa ny tena tsara zany de olona manana fidiram-bola ary ihany koa zany olona manana activité zany eo amin'ny fiainana andavanandro ny tena hoe tsara manatrika an'izy ity zany na managasikara. Ianary professeur Tsofifty efa mba andeha ataontsika hoe nisy porofo ihany koa ve ohatra ny fantaniko teo tsy ampahitanana mihitsiny hoe nanatrika séminaire mahakasika ny atao hoe supraphysique ny olona anankiray de tena hoe naomby tokoa tena nitombo tokoa ny volaniditra atao aminy afaka mba mamme kely ve anao porofo kely eo anatin'le ya misaotra tompoko zany hoe maro be zany na malagasy ara sy ohatsika any atokantrano zany ireo olona efa hoe nitombo tena arabaky teny tokoa zany le vola teo amin'ny fiainana andavanandro efa maro ihany koa moa zany na malagasy ara ireo olona nitondra porofo teto amin'ny fandaharana tamin'ireny fotoana ireny olo ireny zany zao na malagasy ara efa tena hoe mba nahita sitraka zany tamin'reto fifampizarana mahakasika ny supraphysique reto le hoe ahafahana mampitombo avy 2 eny na avy 3 eny vola miditra eo amin'ny fiainana andavanandro fa songaniko manokana eto zany na malagasy ara ity olona anankiray ity raha nga zany izy io tonga teny amin'ny toeram-piasana teny mihitsy zany teny Andavamamba zany ity olona anankiray ity izy io zany na malagasy ara de manao an'ireny taxi moto reny izay malaza be moa zany ny taxi moto amin'izao andro eny atsika zao indrindrandrindra moa zany eto amin'ny eto Antananarivo renivohitra de taxi moto anankiray zany no nananan'io rangahy io zany de rehefa nanatrika an'ity séminaire ity zany izy na malagasy ara de nampiatra an'le izy de teo amin'ny ray volana sy tapany teo zany izy de lasa nanana moto anankitelo izy zany amin'izao fotoana zao ya de tena reny olo reny na malagasy ara na reny miantso na reny zany mandefa message na ihany koa tonga eny atoeram-piasana mihitsy de tena mankasitraka mihitsy zany reny olo reny tena mankasitraka amin'le torohevitra sy le fampianarana mahakasika le supraphysique ohatsy fa tena amin'izao fotoana zao manana moto anankitelo zahako satria tamin'ny voalohany moto anankiray fotsiny zany nananako fa noho ilay séminaire izay ny fampizaranao sy professeur Tsofifty de tena mankasitraka de tena mampihetsi-po zany zavatra ohatrany na malagasy ara hoe le science le physique mihitsy zany misy ifandraisany amin'ny vola miditra amin'ny fiainana andavanandro de izay zany tena hoe mba hifampizarana foana zany rehefa ohatra hoe tonga amin'ny fotoana rehefa manasa ohatra zao moa zany na malagasy ara de mba tsara foana zany le mifampizara satria tena mahasoa zany izy tony na malagasy ara de tsara ihany koa zany le hoe manafina ny soa amin'ny mpiarabelona zany fa mba hifampizarana foana de mba zay zavatra mba nisy fiatraikany teo amin'ny fiainana andavanandro de zay ny tena antom-pisiny tony séminaire itony zany mba ahafahantsika zany mba mivoatra hatrany zany ny fidiram-bola eo amin'ny fiainana andavanandro
andavanandro na Madagasikara. Inary professeur Jovifty ay zary ny toerana natanterahana izay séminaire izay ovinany daty ny sara-pidirana ihany koa tsy haiko raha misy sara-pidirana izy io sy ny laran'ny telefônina mazava hoazy. Misaotra tompoko amin'izay satria tena iandrasan'ny maro tokoa zany le mahakasika an'le hoe daty hoe rovina indray zany vao misy le séminaire dia ny daty anaovana an'io séminaire io zany na Madagasikara sy ohatsy ny atokantrano any séminaire mahakasika ny sopra physique ahafahana manampy anao zany ampitombo ny vola hatramin'ny avy telo ihany zany miditra aminao amin'ny fiainana andavanandro dia tanterahana zany io séminaire sopra physique io ny sabotsy faharoapolo ny volana Mai ho avy izao zany hoe tolakandro zany no anaovana zany io séminaire mahakasika ny sopra physique io dia ny sabotsy faharoapolo Mai zany no anaovana an'izy io dia misy fidirana indroa moa zany na Madagasikara amin'ny sabotsy faharoapolo ny volana Mai io dia ny fidirana voalohany zany na misafidy le olona na ho tonga amin'ny ray hatramin'ny telo na ihany koa amin'ny telo zany ka hatramin'ny dimy dia maharitra eo amin'ny adiny roa eo zany ny séminaire mahakasika ny sopra physique io zany hoe averiko kely ihany ny sabotsy faharoapolo ny volana Mai izao zany tolakandro no anatanterahana ny sopra physique io zany dia miditra amin'ny ray zany dia miravany amin'ny telo zany aloha zay ny groupe voalohany dia ny groupe faharoa koa zany afaka tonga ianao amin'ny telo ka hatramin'ny dimy zany ny sara-pidirana moa zany na Madagasikara sy ohatsy any atokantrano any dia 8,450,000 francs zany dia zay zany ny momba ny sopra physique raha misoratra anarana zany tsika manomboka ny alatsinainy 5 volana Mai ka hatramin'ny alarobia 7 volana Mai zao zany dia 8,450,000 francs zany sara-pidirana raha oharinan'ireo daty ireo zany hoe raha oharinan'ny alarobia 7 volana Mai zany ny olona ny tonga dia 900,000 francs zany ny sara-pidirana dia voafetra moa zany ny toerana dia mitondra cahier stylo moa zany satria ohatran'izay daholo moa zany no nataon'ireo olona nanaritra olona maro be hatramin'izay dia tsara ho marihana fa misy vidéo zany mana-proof fa tena siansa tokoa zany le izy na Madagasikara ny toerana natanterahana azy moa zany na Madagasikara dia eny Andavamamba ampitan'ny Accès Bank efa misy banderole nangeza be eo dia ny laharan-tarobia dia ny 034 89 217 60 na ihany koa ny 033 08 807 29 zay manaraka amin'ny onjapeo zany amin'izao alina izao na Madagasikara. Inary professeur Jovifty ny supra physique izay resantsika fa resantsika kely ihany koa le séminaire mahakasika ny supra biologie nazanatra anay zany efa mety efa betsaka any ny olona ataontsika hoe nanatrika an'izay supra biologie izay ataontsika hoe siansa mifototra ny amin'ny hoe fangalana fahasalamana atonga ny olona anankiray tsy arary itson'izay fa nefa mety mbola betsaka ihany koa tsy malala professeur dia aloha ampifantaro kely ilay ataontsika hoe supra biologie professeur Jovifty. Misaotra tompoko zany hoe ilay supra biologie zany dia tsotra be ohatra le tamin'ny supra physique teo ihany dia ny supra biologie moa zany dia misy teny anankiroa ao anatiny hoe supra sy ny biologie ny supra moa zany dia le hoe mihoatra lavitra noho nina hoe tsaratsara kokoa dia ren'le supra reny zany le azahoantsika an'le teny frantsay hoe suprême supérieur dia ny biologie indray moa zany ny fianarana mahakasika ny zava-manan'aina ny zava-maniry ny biby dia ny olombelona dia ny supra biologie moa zany dia tena hoe natokana indrindra zany ho an'ny olombelona satria izy io zany dia siansa mifototra amin'ny biologie zany araka ny tenena Madagasikara teo ahafahana mahazo fahasalamana ka tonga ny olona tsy arary intsony dia izy tony zany na Madagasikara tsara ny manamaritra fa tsy ny tenako ny namorona an'izy tony fa séminaire natrehana tany ivelan'ny tany izy ity dia mba nahitany tena tombontsoa zany dia mba hifampizarana an'izay olona liany satria hatramin'izay zany na Madagasikara efa maro be ny olona nanatrika an'izy ity dia mba nahazo an'izay fahasalamana izay dia amin'izao fotoana izao zany reny olona efa maro be no tsy marary intsony dia izay zany ny tena mba hoe hifampizarana an'izy tony na Madagasikara satria tena hoe mahasoa tokoa zany ilay izy. Somary mahitsy kely ny fantaniako eto professeur Jovifty dia mba tiako ihany koa zany ianao mba hintsy ihany koa amaly an'izay fanontanian'izay ny antony dia ataontsika hoe manampahaizana momba ny teny anglisy ianao sady mpanoratra boky ary mpampianatra teny anglisy nefa ianao miresaka fahasalamana fantatra hoe
normal aminao ve zany zavatra zany professeur Tsofifty ary fitsaboana ny ao an-tsaiko vao miresaka hoe fahasalamana ka zay le fantany hoe fitsaboana ve ty le supra biologie ity zay hoentinao satria miresaka fahasalamana rehefa miresaka fahasalamana tsika de tonga ao an-tsaina avy hatrany zany ataontsika hoe fitsaboana ahoana mahakasika an'izay professeur Tsofifty misaotra tompoko zany hoe atsotra be le valitenina Madagasikara de zao ity supra biologie ity zany tsy fitsaboana aloha zany izy ity zany hoe tsara zany no manamarika fa tsy fitsaboana izy ity fa ny tena hoe mari-pahaizana sy fikarohana nataony tena zany de mahakasika ny teny anglisy izay efa natsidiky na Madagasikara teny ambony teny fa ny somary ohatrany hoe mahagaga kely zany araky ny fanamariana Madagasikara teo de hoe mpampianatra teny anglisy mpanoratra boky maro nefa vetivety eo de tonga de miresaka fitsaboana de izy ity zany na Madagasikara tsy fitsaboana izy ity satria ny antony de zao tsy misy zavatra hoanina aloha zany izy ity voalohany indrindra tsy misy zavatra sotrony de tsy misy hoe zavatra atsindrona amin'ny vatana ihany koa tsara homariana mantsy zany na Madagasikara de eo ihany koa tsy misy otra atao amin'ny vatana zany izy ity de zay zany le itenenako sy atsika ny atokantrano any zany hoe tsy fitsaboana izy ity satria tsy misy zavatra hoanina veriko ihany tsy misy zavatra sotrona tsy misy zavatra hoe atsindrona amin'ny vatana na ihany koa hoe otra atao amin'ny vatana fa zany hoe zay le mahasopra biologie anazy zany de tena izay zany ny fampizarana mahakasika an'izy ity satria izy ity zany zao de azahoana fahasalamana mba tonga anao zany tsy arary intsony de io moa zany na Madagasikara misy an'le slogan retolo reto misy an'le hoe light and darkness effect zany hoe rehefa tsy tian'ny olona zany ny aizina de mampirehatra hazavana izy de lasa ny aizina satria tsy mila mady amin'ny aizina zany tsy satria ny aizina tsy ho resy mandrakizay de zay zany nalainy reto manam-pahaizana ireto hoe rehefa te hanana fahasalamana foana eo amin'ny fiainana andavanandro zany dia maka le fahasalamana de lasa ny aretina de ny dikan'izay zany izy ity zany tsy fitsaboana fa maka le fahasalamana zany ny olona anankiray de rehefa azo le fahasalamana de lasa tsy marary tsony izy de zay ny tena mampiavaka an'izy ity zany na Madagasikara satria zany izy ity tsy fitsaboana moa ny tenako ihany koa zany tsy manam-pahaizana mahakasika an'izany fitsaboana zany fa le mba fikarohana nataon'ireo manam-pahaizan'ireo zany no ifampizarana satria izy teny na Madagasikara efa voka-pikarohana zany izy ity de atolotra ao antsika sarambabem-bahoaka de mampiatra zany isika de eo rehefa mampiatra tsika de mahita an'le vokatra de zay le izy de zay zany mba tena hoe mba ifampizarana tena foana mitony zavatra itony satria mba mahasoa ny mpiarabelona le izy de mba mifampizara ohatran'izao zany tsena Madagasikara inona no ataontsika hoe profo entiny professeur Tsofifty fa tena hoe science marina ity zavatra ity tsy hoe mba tsy resaka kamaizimaizina hoe zavatra hafahafa satria ohatrany sarotra ihany no mialatsiny professeur Tsofifty tena ino hoe science ho ana olona anankiray de tena hoe tsy arary intsony zany tena sarosarotra aloha zany mino hoe sarotra ny manday ao anatin'le izy kanefa tena hoe séminaire hitondrana fanazavana ara-scientifika zany le hoentinao sao de afaka manome fanazavana momba zay professeur Tsofifty misaotra tompoko zany hoe ny tena mahasiansa an'izy io zany na Madagasikara de zao satria mantsy izy io le hoe siansa manampy ny olona zany ahazo fahasalamana ka tonga azy zany tsy arary intsony de zao ny tena hoe mahasiansa an'izy io voalohany indrindra aloha zany misy vidéo misy proof zany hoe ohatra ny ahoana zany no mahasiansa an'izy ity dia misy an'le ataontsika hoe motor cortex io le motor cortex io zany na Madagasikara de teknika izy io ara-scientifika zany de misy ihany koa le hoe paranasal sinuses de io ihany koa zany de teknika anankiray koa izy io zany hoe rehefa mahazo an'ireo teknika anankiroa reo zany ny olona izay fampizarana zany mandritra le séminaire na Madagasikara de zao mahazo fahasalamana le olona dia afaka tsy marary intsony de zay zany ny tena hoe ny zavatra rehetra zay ifampizaranao de misy vidéo daholo de misy proof daholo satria ny tena mampihetsi-pona Madagasikara de zao nandritra an'izay séminaire maro be fa nataony tenako zany mahakasika an'ity supra biologie ity zany de zao efa mpitsabo 12 zao no tonga nanatrika an'izy ity
de reny mpitsabo reny zany na malagasy ara de tena mankasitraka ny tena zay zany tena mampihetsi-po hoe mankasitraka zany zareo hoe tena misy zava-baovao zany izay mba mifampizarany tenako le izy satria masindraindray na malagasy ara mandritra le séminaire zany de ohatrany hoe miteny lango eo maso ny vary zany ny tena hoe ny tena tsy mahafantatra momba an'izany fitsabony zany nefa le olona manatrika ny tena hoe manapahaizana momba an'izany de somary zany ny tena ohatrany hoe sadaikatra foana zany raha vao mahita n'ireny olo reny nefa misy zava-baovao ihany koa zany mba hoe afaka hifampizarana an'le izy de ny tena hoe mampihetsi-po araka ny teneniko teo de ny tena fankasitrahan'ireny olona manapahaizana momba amin'ny fahasalamany reny rehefa vita zany le séminaire hoe tena mankasitraka professeur Jobefity fa tena ny zava-baovao izay azo ay tena possible tokoa zany fa hoe ity olombelona vatantsika olombelona ity zany afaka tsy marary intsony rehefa mahazo an'le teknika scientifique zany izay fampizarana mandritra an'io séminaire io dia le zavatra rehetra moa zany na malagasy ra de aseho amin'ny vidéo daholo zany rehetrarehetra eo de zay ny tena mahasiansa anazy hoe zavatra tsy hoe foroporonina fahatanina hoe zavatra kimaizimaizina hoe zavatra fa tena hoe zavatra azo porofona raha-tsy ansa daholo zany ny fampizarako amin'ny olona zay tonga ao de mba efa maro na malagasy ara ny olona mba nahita sitraka tamin'izy ity de tsy mitsahatra moa zany ny tena rehefa manasy na malagasy ara de tsy mitsahatra foana mifampizara hoe tony zavatra tony mba ilaitsika amin'ny fiainana de mba afaka tsy marary tsony eo amin'ny fiainana andavanandro fankasitraka professeur Jobefity satria tena zava-dehibe zany fa na de zany ary mba mameza ohatra ihany aloha hoe mba nisy olona ihany koa hoe professeur mba nanatrika an'le séminaire zany de nahazo an'izay fahasalamana zay tsy narary tsony na seriserena kely ary sala amin'izany ohatra ia misaotra na malagasy ara amin'izay satria voalohany indrindra aloha ny tenako zao efa nampiatra an'izy ity efa taona zao ny tenako tsy narary tsony na malagasy ara rehefa nampiatra an'izy itony satria misy an'le teknika le hoe motor cortex sy misy an'le hoe paranasal sinuses de rehefa mampiatra an'izao zany ny olona anankiray na malagasy ara de afaka tsy marary tsony de ny tenako zany efa tafiditra ao amin'le hoe tsy marary tsony de namana akaiky sy ny fianakaviana ihany koa zany ireo zay tena hoe mba ny fampizarany tenan'izy itony de efa nisitraka an'izay fahasalamana zao de amin'izao zany zareo reny tena lasa tsy marary tsony de ao anatin'le vidéo ihany koa na malagasy ara zay ho hita koa mandritra le séminaire de misy an'le olona avy any Europe izy io 5 taona zany izy io na malagasy ara tsy narary intsony de amin'izao fotoana zao zany olona io efa ataon'ny olona hoe superman na malagasy ara zany hoe efa mihoatra zany ny hoe mahaolombelona satria nampiatra ny tony teknika itony de izy io zany tena hoe provelona mihitsy fa hoe rehefa mahay an'le cortex iny izy teo motor cortex sy le paranasal sinuses zany ny olona de afaka tsy marary tsony de hoe 5 taona zao io olona io tsy narary intsony de faraparany teo zao na malagasy ara nisy olona zao mbola tonga teny toeram-piasana teny ihany izy io andava mampita ny accès bank izy io ndray zany zao na malagasy ara le tena problème ny olona io de le raha vao mangatsika de le ohatrany sepitra de rehefa nahazo an'ity le teknika le motor cortex sy le paranasal sinuses ty zany ny olona na malagasy ara io olona anankiray io marobe moa izy ireo fa tsy voatanisy de amin'izao fotoana zao tena afaka tanteraka zany ilay izy na malagasy ara zany hoe maka le fahasalamana ianao amin'ny alalan'le teknika scientifique de lasa ny aretina de izay indrindra efa fikarohan'ireo manapahaizana taona maro izy tony de zao tsy mila hoe manapahaizana be anao zany na ohatra anao manapahaizana momba ny fizika na manapahaizana momba ny biolojia fa atolotra anao le izy de misy profo mena eo de mampiatra ny fiainanao andavanandro ianao de zay le izy na malagasy ihany fa tsy de hoe zahako ny namorona an'izy itony fa ireo manapahaizana momba ny biolojia ny namorona an'izy itony de mba hifampizarana le izy satria araka le teneniko foana hoe efa œuvre sur place zany izy itony de ny anjarantsika sarambabem-bahoaka mampiatra le izy de zay de mahita vokatra tsika satria efa mba maro ihany koa zany efa maro be ireo olona mba nahita sitraka tamin'ity soprabiolojia ity na Madagasikara. Eny ary professeur Jobefity izy ary ny toerana anaovana n'ilay séminaire momba ny teto-tsika hoe suprabiolojia ity ny sarany ihany koa raha sitraka ao tsy adino ihany koa ny daty anatanterana an'izany sy ny mety hoe fampahafantarana maro samihafa. Ia misaotra tompoko zany hoe ny daty anatanterahana zany an'ity suprabiolojia ity dia ny sabotsy 20 volana May zao zany no anatanterahana an'izy ity. Ny maraina zany izy io zany hoe na ianao zany hiditra ny 9 ka hatramin'ny 10 na ihany koa ianao zany hiditra ny 10 ka hatramin'ny 12 dia ny sabotsy 20 May zany no anatanterahana
an'izy ity maharitra eo amin'ny adiny 2 eo na maheritrely na latsaka kely eo zany faharetan'le suprabiologie. Ny sara-pidirana zany dia 7,000 na 450,000 francs zany ny sara-pidirana. Raha ohatra hoe manoratra anarana zany itsika manomboka ny alatsinainy 5 ny volana May zao ka hatramin'ny alarobia 7 ny volana May zao. Raha oharinan'ireo moa zany zao tsika misoratra anarana dia lasa avy 2 zany le sara-pidirana zany hoe lasa 7,000 na 900,000 francs. Voafetra dia voafetra moa ny toerana zany na Madagasikara dia entanina koa zany ny olona hitondra cahier stylo. Ny toerana natanterahana nyity séminaire suprabiologie ity zany dia eny Andavamamba ampitan'ny Accès Bank efa misy banderole ngeza-be ao. Ny laratary afaka ifampizarantsika raha ohatra hoe misy fanontaniana maniditsika dia ny 034 89 217 60 na ihany koa ny 033 08 807 29 na Madagasikara. Marina ny fandarantsika professeur Jofifitena zanatry zany raha mba misy ary asa fanitanana fampitinana ihany koa satria mety maro ny tsy nanaraka hatramin'ny dia omeko anao ny fitenenana ato. Ya misaotra tompoko zany hoe fanetanana faraparana zany na Madagasikara atombotsika amin'ilay fampianarana amin'ny teny anglisy ao anatin'ny 30 ora zao zany izy ity na hoe 9 andro monja zay tsy naharaka teo moa zany dia zao manomboka ny alatsinainy 12 ny volana May zao ary miafarany sabotsy 17 ny volana May zany ilay fampianarana amin'ny teny anglisy ao anatin'ny 30 ora na 9 andro monja. Ny ora fianarana moa zany dia maraina manomboka amin'ny 9 dia amin'ny 12 ndray misy postkely dia ny tolakandro miditra amin'ny 2 ndray dia mirava amin'ny 4 dia feno tsara zany le adiny 9 ao anatin'ny 9 andro dia feno koa zany le 30 ora. Ny sara-pidirana moa zany dia 10,000 na 750,000 francs raha manoratra anarana manomboka ny alatsinainy 5 ny volana May zao ka hatramin'ny alarobia 7 ny volana May zany. Raha oharinan'io daty moa zany ny olona anankiray manoratra anarana dia lasa 3,000 na 150,000 francs zany hoe la avy 2 zany le izy na 1,500,000 francs. Toerana anaovana ny fampianarana io moa zany dia eny Andavamamba ampitan'ny Accès Bank efa misy banderole ngeza-be ao. Dia voafetra moa zany ny toerana dia mila mitondra cahier stylo. Dia ny manaraka anazy na Madagasikara dia ny lay séminaire mahakasika ny suprafizika. Izy io ndray zany dia tanterahana ny sabotsy 20 ny volana May zao tolakandro izy io dia misafidy ora zany ianao na amin'ny 2 ora hatramin'ny 3 ora na amin'ny 3 ora ka hatramin'ny 5 ora. Maharitra eo amin'ny adiny 2 eo zany le séminaire momba ny suprafizika na mihoatra kely na latsaka kely arakarak'izay zavatra misy zany iainantsika ao. Ny sara-pidirana moa zany dia 7,000 na 450,000 francs. Dia i suprafizika io zany raha manoratra zany anarana zany sia manomboka ny alatsinainy 5 ny volana May zao ka hatramin'ny 7 ny volana May zao zany dia 7,000 na 450,000 francs. Raha oharinan'ny alarobia 7 ny volana May zany tsy vao misoratra anarana dia lasa avy 2 zany hoe lasa 180,000 na 900,000 francs zany dia voafetra ihany koa zany ny toerana ny anatanterahana anazy dia mbola eny Andavamamba ampitan'ny Accès Bank eo ihany. Ny farany moa zany na Madagasikara dia mahakasika an'ilay séminaire momba ny suprabiologie. Izy io ihany koa zany dia tanterahana ny sabotsy 20 ny volana May maraina zany izy io na ianao zany hiditra amin'ny 8 ka hatramin'ny 10 na ihany koa zany ianao miditra amin'ny 10 dia mirava amin'ny 12 dia anjaranao zany no misafidy. Dia izay zany mahakasika an'izy iny dia ny sara-pidirana zany dia 7,000 na 450,000 francs raha misoratra anarana zany manomboka ny alatsinainy 5 ny volana May zao ka hatramin'ny alarobia 7 ny volana May zany. Raha oharinan'ny alarobia 7 ny volana May zany olona anankiray vao misoratra anarana dia lasa avy 2 zany le sara-pidirana zany hoe lasa 7,000 na 900,000 francs zany ny sara-pidirana. Toerana moa zany eny Andavamamba ampitan'ny Accès Bank. Dia tsara homariana kely na Madagasikara fa raha manatrika le suprafizika suprabiologie miaraka zany ny olona anankiray dia mahazo fihenam-bidy 120,000 na 600,000 francs. Fa raha ohatra kosa zany izy manatrika le izy hoe samy hafa zany dia 900,000 francs satria izay daholo nataon'ireny olona rehetrarehetra na Madagasikara izay olona tonga nanatrika teo tonga dia sady nanatrika le suprafizika izy nanatrika le suprabiologie dia mahazo fihenam-bidy 600,000 francs zany na ihany koa 120,000 ariary.
dia ny laharatarby moa zany na managasiara verokely ihany zany dia ny 03489 217 na ihany koa ny 03308 807 dia ny toerana natanterahana an'ireo rehetrarehetra io moa zany na managasiara dia eny Andavamamba ampitan'ny Anxe Bank dia ity ampamarana dia mankasitraka na Madagasikara zany nanasany tenako dia indrindra ihany koa mankasitraka n'ireo mpanaraka antsika rehetra tany atokantrano tany zany na tamin'ny fahitalavitra na ihany koa tamin'ny onjam-peo dia mankasitraka na Madagasikara. Mankasitraka professeur azo 50 anao no isaorana nanaiky nasain'ny fandarana dia azadino ny fotoanantsika zany amin'ireo ora maro samihafa ireo raha hianatra teny anglisy ianao na anatrika séminaire ianao ny suprafizika moa zay ahafana mampitombo avy teo leny ny vola miditra ao atranonao tsy adino ihany koa ny suprabiologie zay azahoana fahasalamana tonga anao tsy arary intsony. Mankasitraka professeur azo 50 sotra tompoko isaorantsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany tamin'ity ala ity mametraka ny mandrapitafa ho manaraka indray tompoko lasy tovavy veloma tompoko. Matezatol la manolotra anao iro amin'ny fanorenana maharitra sy mate